zao zany dia tamin'ny novembre 2013 ary zany hoe efa nanambady aman-janaka dia mivadiko moa tsy mipetraka teto fa tany Afrika izy no mipetraka dia le zanako miaraka amin'io mbola vao efa taona tamin'izany fotoana dia sendra avy niasa tao amin'ny fitsarana avy nanao instruction efa hariva zany vao nirava efa mivalo alina dia za mametraka tomobile amfipa eo amin'ny mozole io satria nisy zokony asa tao dia za andeha hamonjy an'io eo amin'ilay miakatra amin'ny mozole eo amin'ilay mpivarotra whisky io naheno ohatran'ny tsy popoka eo alohako eo fa tsy tazako ilay izy hoe avy aiza fa zavatra tadidy fotsiny hoe nieritreritra hoe tena feona basy zany azony zamako zany zanaka miaramila zany ndraiko dia efa mba naheno feona basy zany tamin'ny talohan'izay dia ny réactionko voalohany zany zavatra miseho zany aloha mbola mandehandeha eo ny olona tsisy hoe amin'ny andro hoe efa tsisy olona tsony fa amin'ny andro hoe mbola misy olona metsena mbola misy olona mandeha sy sisa zany avaly sy fefany à peu près zany le lera dia ny réactionko voalohany nijanona aloha za zany mitondra tobila dia nijanona dia mifaharoa anao marche arrière dia nijery le rétroviseur teo ampovoany efa nisy tomobile tao aorianako dia tsy afaka nanao marche arrière dia raha mahatsikaritra andreo misy ohatry mivarotra légumes sy fruits avy eto amin'ny ilany akavia eto dia nitodika ohatr'izao iny no nisy zavatra niditra teto amin'ity masoko akavanan'ity zany dia avy hatrany dia tsy nahita ninona intsony tonga dia maizina tena maizina tsy ohatran'ilay hoe akipo ireny maso fa tena maizina tsy nahita ninona intsony dia nitsapaiko nitarehako dia eniko mandeha amin'izay le raha dia tonga dia fantatro hoe voadivotra zany dia mipanika teo moa zany niondrika tao amban'le volant fotsiny no réactionko dia après rehefa nijanona le fusillade satria nandeha le fusillade dia mivoaiko moramora le varavarana za le tsy mahita iny dia mivadika tao aoriana rehefa tafavadika tao aoriana satria natonga navadika tao aoriana nieritreritra zany hoe feno raha le toerana misy anahy satria eniko efa midina amin'ny akanjoko le raha dia za rehefa mivadika tao aoriana iny no nisy olona nanontany eo amin'le varavarankely ny chauffeur eo zany hoe voadivotra nga ianao dia eno dia mba iangaviako ianao ho eto atsy amin'ny mpitsabo-mikambana zay ny réactionko voalohany teo aloha zany raha ohatra ka olona ratsy zany io olona io ka nivelominy tomobilako satria zay ny nataony ka nentiny tamin'ny toerana hafa dia efa tany zany tsy fantatra izay nahazo anatany fa tena nentiny somatsara nakeo amin'ny mpitsabo-mikambana rehefa tonga tao indray après 30 minutes teo dia nanomboka nahita fa mahita fa ohatran'ireny aonareny ilazako ohatran'ny mangirana be zany zavatra hitako ohatran'ny mangirana sady ohatran'ny hoe rose violet zay zany couleur midomine zay ny zavatra hitako dia niteny moa zareo tao hoe anaty ady anazy zany zareo hoe inona nazo anao inona nizao dia après zareo niteny hoe allo izy atsona raha manana fianakaviana ianao za vorosaina foana fa zay ozy izy tsy afaka mitsabo anao zay ozy izy tsy manana moyen hitsabonanao sy hitazomonanao ty faloha anao mifindra hôpital hafa natsona fianakaviana tonga dia nentina tany amin'ny girara rehefa nentina tany amin'ny girara dia nataony zareo scanner dia nataony zareo radio dia mivory zareo za eo ampovoany le fandriana dia niteny izy hoe ianao ozy izy voadivotra ozy le docteur zany dia misy bala ozy izy ao anatin'ny lohanao dia ty ozy izy le sary maneho an'le bala ao anatin'ny lohanao le sary moa ty netiko ty zany ty efa 2013 le izy fa ty efa scannerako tamin'ny 2017 ty mety daholo fa zay hitanao ndasangenao ay izy ty ka tyko izy ty zany sa mahita anazy kokoa ty hitanao zao ty hitanao zao izy io izy io ty zao izy ty hitanareo somary lavidavitra le sary alain'ny caméra dia avoakany ery amin'ny écran géant ery ty zao izy ty ty
ito hoe le fotsifotsy kely io satria raha ny tokony izy io tokony ho maintimainty le tsy misy an'io zavatra io amin'ny le scanner raha tokony hoe toizako dia taiza moa zao teo amin'le hoe misy bala ao anaty dia rehefa ny tena an'izay izy dia tsy nino tsisy an'izany ao docteur dia tsy nivaliany moa zany fa ho an'le le assistance zany no mahatonga anazy manazava fa tsy dia ho anahy loatra dia après rehefa 4 jours zany tavela atao amin'ny gérard tao satria zany zareo zany teny hoe zay ozy izy tsy afaka mitsabo anazy koa fa raha manana moyen nareo ozy izy dia aleo izy évacuena any ivelany zay nefa tsy nanana moyen dia manana moyen zany zay fa limité fa tsy mahavita le hoe évacuation any ivelany zavatra tena teo zany tena natonga saina anahy na olona tsy fantatro ary dia tonga nanampy anahy dia vory daholo zany na le frais na le caution nandefasana natany Maurice mampalero anahy fotsiny be da be zany reo olona reo zay tsy fantatro rehefa tavaverina na hatramintsika amin'ny teny zao ary sy fotoana teo ariana tsy mba afaka nisaotra ny zareo reo satria tsy fantatro hoe izy ry zareo fa dia rehefa mivavaka zany dia ampiarahako amin'ny mivavaka iny fisaorana hoandry zareo moa zany mahafantatra anazy tsirairay any mety ny any tena nampalelo anazy zany hoe raha sendra mifanena aminy any efa tsy mahafantatra akory hoe ty olona ity sa nanampy anahy fa tena nanampy anahy zareo dia nalefa tany Maurice efa 4 jours dans le coma taty zay vao nalefa tany Maurice dia rehefa tonga tany dia za nialy ateto zany aloha fa tsy nahatsiaro tena ntsony fa rehefa tonga tany dia vao tonga teo amin'le fandriana le vadiko tao amin'le soin intensif dia taitra dia rehefa zay zany vao verina dia rehefa taitra dia nafindra rehefa vita ny tao dia nafindra tany amin'ny chambre afoeziko manko ilay izy fa manjary lavabe nafindra tany amin'ny chambre tany ambony zany dia rehefa tonga tany amin'ny chambre tany ambony dia niteny anahy le docteur hoe ianao izy tsy afaka didina zany fa délicat be ozy ny place misy an'le baly io ka eo amin'le sary iny le izy ohatran'ny selle zay fiteny zareo anazy selle na ohatran'le anana cheval reny zany le misy an'izay zany eo amin'ny lohantsika eo dia le izy juste mipetraka tsara eo ambonin'io zavatra io dia le izy tamin'le izy niditra niodina indroa tao amin'ny lohako tao satria le sary voalohany zany tamin'izany 2013 zany misy trasina may ohatran'ny hoe zavatra nandalo zany fa le izy tsy mivoaka le bala fa naka an'io place io zany dia ny lohantsika nefa nony za tsy mahay za tsy mpitsabo feno zavatra be da be moa zany ao anaty lohantsika eo ka raha misy zavatra ray voakitika fotsiny ozy izy dia mety misy fonction tsy mandeha zany ozy izy dia misy risque be zany ozy izy raha hoe ho alaiko ao izy io baly io izy le neurochirurgien tany zany fa be da be ozy izy ny olona mivelona amina zavatra corps étranger zany mbola velona ozy izy misy maty ozy fa misy velona za ozy ny asa tany Afrique du Sud fa any ozy matetika misy ka ohatrany ianao io fa misy olona ozy izy velona mateza ohatran'ny olona normal ihany fa ny zavatra problème ray fotsiny ozy izy dia misy oedème ianao ozy izy misy abcès ozy izy ny lohanao satria misy infection ozy izy netin'le misy bactérie ozy netin'le bala niditra tao iny dia misy abcès ozy lohanao dia io abcès ozy somary matevina ozy le membrane mamono anazy dia efa misy fanafody ozy alefako fa tsy mipersa fa raha ohatra ozy ny azoko atao farany amin'ny ozy dia zay dose maximale afaka ataoko amin'ny ozy izy ka raha ohatra ozy izy ianao sitrana amin'izay dia arabasoa arabatsara raha tsy sitrana ianao ozy izy dia zay zany raha mivavaka ianao ozy izy dia mivavaha ihany koa dia isaka ny herinandro zay manao an'le scanner talohan'io zany dia zay ny tenin'ny farany zany dia zay mivady moa zany mivavaka foana zany dia tonga indray ny herinandro zany dia manao an'le scanner dia miakatra vany izy miaraka amin'le résultat dia manazava indray hoe zao indray ny zavatra misy dia rehefa niakatra vany izy nitondra le résultat dia zao no teneny hoe
zaho ozy tsy depiny loatra fa ianao ozy izy miraculeux nao ozy izy fa sitrana ozy ny oedm atao amin'ny lohanao atao. Alleloia. Dia afoeziko ilay izy tao anatin'izay ny zavatra tsapako zany voalohany indrindra aloha tsy misy dikany ny anaovana ratsy amin'ny fitadiavana hoe anaovana fitadiavana maloto fa rehefa mila moyen anao dia maniraka ny tompo maniraka ny hafa manampy anao. Zay ray aloha. Faharoa manarakaraka izany isika rehetrarehetra tonga ety efa misy rôle ampisaloranaandriamanitra atsika amin'ny communauté misy atsika zany hoe zay tsy mahay bika mahefatra maro moa fitenitsika dia io tsy fanararotana fa hifanampiana taorianan'izay zany natsapa hoe satria zany anaonao foana talohan'izay hoe ny fahaizana namen'andriamanitra anazy zany amin'izay domaine misy anahy dia netiko hanampiana ny mpiarabelona aminahy amin'izay communauté misy anahy. Zay ihany amezana voninahitra anazy dia amin'ny androntsika rehetrarehetra dia izay ihany rôle antsika hoe ame voninahitra anazy zany hoe mirehitra ety amintsika zany le fanilo hoe za koa anisan'ny zanak'Andriamanitra. Tena raha mihevitrevitra ianao tena manetry anao hiverinao ohatr'izao io dia ny tena important farany teo amin'io fandrinako tao amin'ny Girard alohan'ny zana lefa io latsaka ohatran'ny hoe zavatra anankiray latsaka avy amin'ny fotsiny io dia nazava taminah hoe zay zany ny antom-pisiko zay ny andrasan'ny tompo amin'ny olombelona amin'le fiainana mandalo eto amin'ity fiainana ity zany ary ohatrany somary andeha lavidavitra kely fa mety zay aloha ny vérité amiko zay ny zavatra tsapako zany fa tsika ireo efa vanitsika fa ty fandalovantsika ty dia zay teneko anareo zay hoe fanomezam-boninahitra anazy fa misy test ngeda be koa nefany zany hoe misy ny tentation zany ety ka raha ohatra ianao tenté amin'izay dia misy koa ny tena fahaverezana fa ny zavatra andrasan'Andriamanitra atsika dia niverenantsika any aminy. Zay zany ny zavatra tsapako zay. Saotra betsaka tompo dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Ndao tsika itiaka mafy amerina ny voninahitra ho any amin'i Jesosy irery ihany sady manasanao hitsangany handray ny mpanompon'Andriamanitra tsika izay tondra tsika ao anatin'ny teny. Alleluia, alleluia. Afofainy amin'ny lanitra ny tananao dia ndao tsika hisaotra an' Jesosy amin'ny fotsika manontolo. Izy ny tompon'ny aina. Mety hoe na bala efa tafiditra ny anaty loha raha mbola vitan'Andriamanitra miazona fofinain'ny olona raha mbola misy antony ilan'Andriamanitra an'izay olona izay. Tonga eto ianao androany hariva misoran'Andriamanitra ny fonao manontolo dia tenenao Andriamanitra hoe misaotra anao satria fantatro fa matoa mbola isan'ny velona manam-pofinaina eo am-bavoriko dia fantatro fa mbola misy antom-pisina ilanao eto ambonin'ny tany. Mampianarana isan'andro anisan'ny andronay nananay foendry Andriamanitra. Aoka ny teninao tanteraka sy ho tonga fiainana atao anatinay. Azaka ny fonay sy ny sainay hifanaraka amin'ny sitraponao isan'andro. Mba tonga anay ho fantsona mendrika ho amin'ny fanomezam-boninahitra anao mandrakizay. Aoka ny teninao hitoetra betsaka ho am-ponay. Ary aoka ny voninahitra ho anarina anay isan'andro. Matoky atompo androany fa ny tsiray avy izay tonga eto dia hifandray amin'ny fahatsaranao avokoa. Misaotra amin'ny fanasitranana, misaotra amin'ny fampahitana fitia, misaotra amin'ny vokatra zato isan-jato omenao, misaotra amin'ny fanafana sy fiarovana amin'ny fiainan'ny tsirairay avy, ny fiahinao ny tsirairay avy, ny fitondranao ny tsirairay avy. Voninahitra ny ho anao rery mandrakizay dia misandrata androany hariva fa mpanjaka mandrakizay ianao. Halleluja, amen. Tiafa mafy be hon'Andriamanitra, mahazo toerana toko. Tsy teny lava be no zaraiko androany fa fofine finoko hoe afonja eo amin'ny fiainam-panahintsika arak'izay fa volombelona ny tranga teo izay.
misy fotoana ozy izy le raha lanjoro vavolombelona teo tonton irina le njoro vavolombelona teo a natsapateny izy tao anatiny tao fotriny hoe ho lasy zany misy fotoana zany nandalo an'izay passage zay koa izy dia nijery izy hoe mbola misy zanany kely rehefa nitantara tamiko izy tamin'izay zay njoro vavolombelona tamin'izay misy zanany kely da rehefa nijery le zanany kely izy teo izy hoe Andriamanitra mba omeo tombonandro aho izy mba hitantanako an'io zanako rehefa amin'ny fotoana ivoahany andeha hanambady dia rehefa nilatsaka tao aminy fanan'Andriamanitra dia natsiary maivana be mihitsy izy dia nisy be aiza moa raha teo izy ia nisy be ohatrany hoe nisy fiadanana tao anatin'ny fony zany hoe mafy manjoa anazy fa nanomboka nisy fiadanana tafatoetra tao am-pony dia nanomboka hatreo a niovadolony donina rehetrarehetra zay le hoe fiadanana ao anaty ady tsy hoe ny ady akorony tsy misy fa verively episy fa raha mbola ao ilay fiadanana tafavoaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Zay no mahatonga ny bokin'ny Korintianina faharoa toko 10 Korintianina faharoa toko 10 jerentsika vetivety ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny andininy fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy avy amin'ny nofo ny fiadian'ny tafikay fa mahery amin'Andriamanitra handrava fiarovana mafy fa mandrava amin'ny fisainana sy ny zavatra avo rehetra izay atsangana nohatra ny fahalalana an'Andriamanitra izahay ka mamabo ny hevitra rehetra anaiky an'i Kristy. Eto Paul dia miresaka mikasika momba ny ady. Rehefa miresaka izy amin'ny andininy fahaefatra hoe tsy avy amin'ny nofo ny fiadian'ny tafikay fa mahery amin'Andriamanitra ny rava fiarovana mafy dia ohatrany hoe misaintsaina ianao mahita ny adiny Ukraine sy Russie zany. Misy mandray kalako be dia misy mandray misile be dia ohatrany hoe tena hisy ataka mahatsiravina be raha le fomba fitantaran'ny Paoly azy hoe fa tsy avy amin'ny nofo ny fiadin'ny tafikay fa mahery amin'Andriamanitra ny rava fiarovana mafy. Ohatrany hoe hitanao hoe misy zavatra ngeza be zany a hita maso sary an-tsaina ahatonga anao hoe andresy ao anatina confrontation na fifanatrehana zavatra sarotra be zany. Ny fiarahantsika amin'Andriamanitra dia misy ady atrehantsika fa Paoly tonga dia mametraka ny ady atrehantsika dia tsy ady hita maso le izy fa ady ara-panahy izy miseho ao amin'ny tontolo ny fisaintsainana. Miseho aiza hoe ao amin'ny tontolo ny fisaintsainana. Misy fotoantsika indraindray mantsy ny problema dia zao mivavaka tsika fa tsy mandray valiny, mifady haniny tsika fa tsy tena mahita ny tanan'Andriamanitra. Ny problema tsika ao anatin'le izy tsy fantatsika tsara hoe aiza le ady no mitranga ary amin'ny fomba hoana no ahafahantsika mandresy ao anatin'le ady atrehantsika ahatonga antsika hibata fandresena. Ozy izy Paoly tsy ady ara-nofo le izy, tsy ady miseho amin'ny nofo le izy, tsy eo amin'ny nofo izy Paoly fa fitaovam-piadiana hoe hita maso hoety mandresy zay zava-tsarotra rehetrahany eo amin'ny fiainana fa ady ao amin'ny tontolo ara-panahy izy, miseho ao amin'ny tontolo ny fisaintsainana le izy. Nao ny antsika hijery kely ohatra anankiray. Rehefa tonga Satana amely ny olona anankiray mety ho voaositra be io olona io fa zao Satana tsy mifidy asiana zany. Ianao le voaositra iny mihitsy ny ataon'izay fomba azahoananao. Bokin'ny tantara voalohany toko 120 ny andininy voalohany vakitsikeny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Satana ozy izy nitsangana mpididoza tamin'ny Israely ka nanome saina ny Davida anisan'ny Israely. Zay tsara zavatra mitranga. Ary Satana nitsangana mpididoza tamin'ny Israely ka nanome saina ny Davida anisa any Israely. Inona ty Baiboly tenenina? Satana nitsangana mpididoza amin'ny Israely. Tsy hoe nisy miaramila nanafika any Israely teto na zavatra hafa ny nataony fa ny zavatra niseho teto dia zao nanome saina ratsy any Davida izy, nanome tolo-tsaina ratsy any Davida izy anisany Israely. Hitanareo
amin'ny maha-olomba ositra anao fantatry ny devoly fa tsy manana akse aminao izy satria eo am-pelantanan'Andriamanitra ny fiainanao. Rehefa fidian'Andriamanitra ianao dia ankohonan'Andriamanitra. Dia hoy sisy ny Baiboly tsy misy marobaka amin'ny tanako ary raha miasa tsy misy masakana mandrakizay. Ny fahasaro-piaron'Andriamanitra amin'ny zanany dia natonga an'Andriamanitra andresy teo amin'ny toeranao mba hahafahanao mibata ny fandreseny. Noho izany Satana tsy tonga dia afaka manao ataky avy hatrany eo amin'ny fiainanao arak'izay tiany atao. Fa zao ianao ihany no simbainy amin'ny fanolorana saina ao anatinao. Fisainana diso le izy, hevitra diso le izy, fisainana tsy tsara le izy, mba hahafahany miditra tsehatra mamodika anao. Zany hoe raha adika ianao ihany no ampiasainy hamodika anao. Hitanareo le ady nitranga teo amin'ny fiainan'i Davida teto dia zao Satana nitsangana pidi-doza ho an'i Israely. Tsy hoe nisy miaramila nanafika an'i Israely teto fa zavatra hafa ny nataony. Maro amintsika no mivavaka fa manafika mieritreritsika hoe mafy be nitafika Satana eo amin'ny fiainako mila mivavaka. Tsy misy mandeha amin'ny laoniny ny asako, mikorotana ny tokantranoko, tsisy mandeha amin'izay tokony ho izy ny zavatra rehetra. Dia hoy ianao hoe mitsangana mihitsy Satana mamelo ny fiainako. Zany ny antony mahatonga anao zavatra rehetrarehetra tsy misy mandeha amin'ny laoniny, na ny fanimpoko zany, ny ara-bolako, ny tokantranoko. Mitsangana manohatra mihitsy ny devoly ny antony zao zavatra mitranga zao. Tsy izay nefa no antony nitsanganan'ny devoly teo amin'ny Israely. Tsy hoe niatake avy hatrany izy ny zavatra hita maso ety ivelany, fa mitsangana izy nanome sainan'i Davida anisan'ny Israely. Mampiditra saina zany izy, saina izay tsy akasitrahan'Andriamanitra, saina mahatonga anao votsotra ao anaty fanekena, tsy voazona ao anaty fanekena amin'ny fanompoana ao an'Andriamanitra, fa saina manohatra an'Andriamanitra, manohatra ny volonté an'Andriamanitra. Rehefa zakany devoly manohatra an'Andriamanitra ny ao anatin'ny olona dia mora ho an'ny Satana ny miditra tsehatra mandrava amin'ny fiainan'ny olona. Rehefa nitsangany Satana dia tsy naniraka miaramila izy hanohatra anao, tsy naniraka izy tsy manao zavatra izy hoe anakanana anao hoe hikorotana na handravahana tonga dia any amin'ilay vokatra eritreretin'ny sainao, fa any amin'ny saina aloha izy manao ataka voalohany. Izay ny maharatsy ny olona anankiray mora mibanaka ny fomba fisainany. Mety ozy ianao hoe Davida nevo ositra fa maninona ry izy nitratra an'izany? Eny tompoko zany indrindra. Fantana fa tsy misy nininona azony atao ny devoly, tsy afaka anao nininona rehefa an'Andriamanitra ianao, fa tsy maintsy avy ao aminao ihany no hidirany andravananao, satria tsy afaka ny manao ataky adaladala be fotsiny amin'izao izy raha tsy misy fifanarahana aminao ao amin'ny tontolo ny fisaintsainanao. Sainy fa rehefa nekeny Davida ny saina natolotra Satana azy dia manomboka nisirika ahafahan'ny devoly napidi-doza teo amin'ny Israely. Lasa ny Israely nisy loza nanjo azy vokatry ny tsy fitandremana mpanjaka fa nandray tolotsaina diso avy amin'ny Satana izy. Nanome sainan'i Davida ny devoly aloha. Izay no mahatonga ny Paoly milaza ny fisiany io ady io tsy hoe aiza fa ao amin'ny tontolony fisaintsainana. Zareo Korintiana voalohany faharoa vakitsika teo vetivety. Korintiana faharoa toko fahafolo ny andiny fahaefatra ka hatramin'ny andiny fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy avy amin'ny nofo ny fiadiny tafika fa mahery amin'Andriamanitra andrava fiarovana mafy, fa mandrava ny saina sy zavatra avo rehetra izay tsangana nohatra ny fahalalana an'Andriamanitra izay ka mambabo ny hevitra rehetra anaiky an'i Kristy. Vavaka be tsika kanefa kely ny jinjaina satria ny fisaintsainantsika dia tsy mifandray amin'ny tenin'Andriamanitra tsara, na koa mety be dia be ny tenin'Andriamanitra efa fantatsika fa tsy mifanaraka ny zavatra lazaintsika amin'ny zavatra saintsaintsika. Hitanareo, misy fotoana ianao misaintsaina zavatra tsara fa ny zavatra saintsaininao tsara tsy mifanaraka amin'izay ao anatinao ny zavatra teneniny vavanao. So rehefa miteny be tsika dia nidikan'izay dia miaino Andriamanitra. Amin'ny Baiboly dia milaza fa ny hamalian'Andriamanitra antsika dia tsy miankina amin'ny habetsahan'ny teny izay laoko ny vavantsika, fa miankina indrindraindrindra amin'ny fandresen-dahatra ao am-pontsika sy ny ao an-tsaintsika. Mifanaraka tsara ve ny zavatra lazainao sy ny zavatra ao anatinao? Maro ny teny zavatra hafa kanefa tsy izay akory ny ao anatiny. Mila vitantsika mampifanandrify ny fandresen-dahatra ao anatintsika sy ny zavatra tenentsika.
fa raha mifanohatra amin'ny zavatra ao anatsika ny zavatra lazaintsika dia manambara eo mason'Andriamanitra fa tsy marina isika. Zay mahatonga Baiboly milaza Andriamanitra tsy mihaino fotsiny izay zavatra tenenitsika fa Andriamanitra mandinika ny fo izy, mamantatra ny vo izy. Maro miteny hoe mpandresy kanefa ny ao am-pony maneso sy mifanohatra amin'ny zavatra eritreretin'ny sainy eo amin'ny fiainany ihany ny zavatra lazainy. Ohatrany hoe za koa ve dia andresy zany fa mba manao fotsiny eo fanatren'Andriamanitra rehefa miteny pastery mpandresy dia mpandresy, mahomby dia mahomby, fa ny ao anatin'ny fony tsy mifanaraka amin'ny zavatra teneniny. Mila fantatsika zany zao zay ao an-tsainao dia tadidio misy zavatra miafina vakian'Andriamanitra ao mialoha amin'ny fotoana itenenanao. Zany hoe Andriamanitra zany dia mijeriny ao anatinao mialoha amin'ny fotoana hiainony izay zavatra lazainao. Ary zay ny tena mahasarotra n'ity fanompoana an'Andriamanitra ity. Andriamanitra mandinika ny fonao izy aloha, mandinika ny vonao izy, fa tsy tonga dia mihaino fotsiny izay zavatra teneninao. Hitanareo rehefa nanomboka vitanao ny mampifandray ny ao anatinao amin'ny zavatra teneninao eo amin'le hitanareo le hoe eo amin'le limite farany le tsy azo ioaranao tsony iny. Eo amin'iny fotoana iny Andriamanitra miditra tsehatra manamarina zay ao anatinao sy fandresen-dahatra misy ao am-ponao. Tsy ny zavatra mitranga akory ny mafy be, tsy ny zavatra miseho akory ny tsisy ninina azo atao intsony, fa raha mbola vonona ny ao anatin'ny fonao misokatra ao an'Andriamanitra, tena mino ianao fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra, tena ao am-ponao misy fahatoniana, misy fifaliana, vita fihavanana amin'Andriamanitra tsara ianao, tena milaza marina aminao fa tsisy zavatra faran'izay enjana sy heverinao fa mafy eto ambonin'ny tany ka tsy vitan'Andriamanitra manova an'izany ho tonga vavombelona. Jereo ny tenin'le rahalahy teo, tena ny teny izy mafy be ny pastery ozy ny zavatra nitrangy, fa tao anatin'izany ozy izy natonga nanomboka tena nahinvavaka, nanomboka tena nahinvavaka ako. Teo aho dia nanomboka ny teny tamin'Andriamanitra tsy maninona fa zao raha samy ho faty ihany. Zay mola izy rahalahy, raha samy ho faty ihany ozy izy dia avelao ho faty eo amin'Andriamanitra. Dia nanomboka mivavaka izy dia nisy pena nanomboka tafapetraka tao anatiny, nisy fiadanana, tena hieno mihitsy hoe misy fifaliana. Le fangirifirinana mbola eo, fa nisy fifaliana nanomboka tafiditra tao anatiny satria nanenina izy nanomboka mibebaka tamin'ireo zavatra be dehibe zay tsy nety teo amin'ny fiainany tany amin'ny lasany. Dia henoko mihitsy izy nisy latsaka, nisy zavatra latsaka avy amin'Andriamanitra ao anatiko niteraka fifaliana sy fitsarana tao am-poko, dia nanomboka tsy natahotra ny ho faty zany tsony ako. Hitanao mahatonga anao matahotra na maty io, misy zavatra tsy milamina ao anatinao. Le matahotra ny ho faty lava io misy zavatra tsy milaminao. Zay zany anisan'ny indisy kely anankiray omeko androany hariva, ahalalanao hoe mbola misy zavatra tsy vita fibebahana sy tsy tanteraka ara-piambonana amin'Andriamanitra ianao, matahotra ny ho faty. Fa ny olona rehefa tsara fihavanana amin'Andriamanitra dia manana fiadanam-po ary ny zavatra fafan'Andriamanitra voalohany tahotra fahafatesana. Halleloja. Rehefa lasa le tahotra fahafatesana dia manomboka misy fitsarana tafatoetra. Dia tao anatin'le fitsarana izy napiditra le sujet de prière amin'izay, dia teo izy le niteny hoe ataovy-dreo raha marina le izy dia niteny izy tamin'izay satria fampiresaka moa zay tao anatin'le izy hoe Jesosy io zanako kely io raha mba mety ianao mbola mpatiako ny tantana an'io amin'ny fotoana ivoahany anambady. Dia teo izy tena natsapa mihitsiny hoe maivana be ny tany anatiko, dia nanomboka teo nety ny zavatra rehetra. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Ka niady tsy eo mivavaka sandratrao, tsy ilay teny mivoaka mivavanao mety tsara sy mahafinaritra iny, tsy ao le ady no mipetraka, fa ny ady dia ao amin'ny tontolo ny fisaintsainanao. Ny zavatra teneninao ve dia mifanandrify marina amin'izay fahamarinana ao an-tsainao. Andriamanitra tsy hoe mahita izay lazainao izy aloha fa izay ao am-ponao no hitany, ny ao an-tsainao no hitany. Dia zavatra teneninao zany no hitany voalohany. Andao ny antsika hijery fa zany mihitsy ny marina ka. Andao ny hijereo bokin'ny Isaia vetivety. Isaia, alleluia. Isaia toko fahenina ambin'ny ny andino faefatra amin'ny roapolo.
moa pasteur le tena safady amin'ny Isaia le izy a le fony mbola tsy niteny izy dia efa fantatro boky Isaia le izy ozy izy Andriamanitra hoe raha mbola tsy 65-24 ia 65-24 amin'ny Isaia safady a maketsika amin'ny anaran'i Jesosy ozy nyteny raha tsy mbola niantso azy izy dia amaly a ary raha mbola miteny izy dia iaino a hitanareo fa maninona Andriamanitra miteny an'io ozy izy hoe raha tsy mbola niantso azy izy dia amaly a Andriamanitra mifankahita amin'ny fisaintsainana Andriamanitra mifankahita amin'ny fisaintsainana zany hoe melohan'ny fotoana hitenenanao sy hamaliny anao dia mahazo antoka Andriamanitra fa ny ao anatinao mifanaraka tsara amin'ny zavatra lazainao dia ozy izy ny teny Andriamanitra amin'ny 27 raha tsy mbola niantso azy izy dia amaly a mbola tsy niantso akory fosy Andriamanitra amaly aho zany hoe toa melohan'ny fotoana hitenenany ny fahitana Andriamanitra ny eo am-pony sy ao an-tsainy mety n'Andriamanitra amen Baiboly dia milaza fa tsy mamaly araka zazainao izy fa zay ho an-tsainao ao mitoetra ny ady ary Jesosy dia tena nalaza an'izany mihitsy eo Matthieu 5:7 Matthieu 5:7 andao jerentsika vetivety Matthieu 5:7 amin'ny anaran'i Jesosy fa izao kosa milaza aminareo fa zay rehetra nijery vehivavy ilazy dia efa nijangajanga tamin'ny tampony sady hitanareo fijangajangana tsy hoe action fa faniriana ao an-tsaina sy ao am-po zay no mahatonga ny Baiboly milaza fa le ady tsy ety ivelany tsy le mifampitolona be ety ivelany hita maso fa le miafina ao anaty mila hitsy tsy mahareteka ao an'Andriamanitra halleluja zany tontolo rehetrarehetra zany dia eritrereto tsara fa samy ao amin'ny tontolo ny fisaintsainana avokoa ka ny ady tsy lay miseho amin'ilay tontolo ety ivelany hita maso fa lay tontolo ny fisaintsainana ao anaty vakipotsiny eo mason'Andriamanitra nisy fotoana efa tantara tamintsika nampahitan'Andriamanitra fahitana indray mandeha ao anatina efitra ngeza be dia misy feo mikika mafy be tena mitabataba mafy be dia nanontany tompo fa ino zany feo zany dia zao nolazainy zany ozy izy a ny feo amin'ny fieritreretana sy eo am-pon'ny olona lalina tsisy maheno eny ambonin'ny tany fa manakoako ato amin'ity hevitra ity eo anatren'Andriamanitra ka militsika mampifanandrify tsara ny fomba fisainantsika ao anaty amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa tena ratsy raha ohatra ka mifanohatra amin'ny zavatra saintsika ny zavatra lazaintsika zay no mahatonga antsika misy fotoana miezaka be mihitsy sika mba ahita vokatra eo amin'ny fanompontsika n'Andriamanitra nefa tsy mety tena tanteraraka izay ilantsika azy na ilan'Andriamanitra azy ny zava-misy ianao mino ihany kanefa manomboka misalasala ny ao anatinao mino ihany ianao kanefa miteny zavatra tsara fa ny ao anatin'ny fonao mifanohatra amin'ilay zavatra teneninao Andriamanitra tsy mitady olona miseho bokona fa Andriamanitra mitady olona tsotra ao anatiny mifanaraka amin'ny zavatra oampony ny zavatra tenenina misy fotoantsika nenay mivavaka tena mino fa lehibe sy mahefa ny zavatra rehetra Andriamanitra kanefa ny ao anatintsika eo manahy ny amin'ny herin'Andriamanitra tampoka anay ohatran'ny hoe manahy ianao hoe zany ve dia tena ho sitrana marina zany ve dia tena ho ataon'Andriamanitra ohatr'izao marina nefa ianao mino fa ny zavatra rehetra in'Andriamanitra atao maky Baiboly no tena mahita mihitsy hoe raha vao anontaniana ianao ahoana mifahitanao an'Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ve izy mino an'izany ianao tena mino a mino ve ianao fa vitan'Andriamanitra ny manova ny zavatra rehetra ao anatin'ny ray mpimaso hifanaraka amin'ny sitrapony amen alleluja fa rehefa mitoloka eo ambony fandriana ianao misy fotoana ao anatin'ny avizarana sy arerahana ohatran'ny mahatsiary zany hoe nakaiza ary Andriamanitra teo mahita androany a fon'olona mbanjinon'Andriamanitra tsara ary azoko antoka fa mifanaraka tsara amin'ny zavatra oamponao ny zavatra teneninao ozy izy Paoly mandrava amin'ny fiarovana mafy inona moa ilay fiarovana mafy ireo Paoly a dia nilaza ao amin'ny 9:5 amin'ny bokyny Korintianina 2:10 ny 9:5 ozy izy ny apôstôly Paoly hoe fa mandrava
ny fisainana. Faharoa, zavatra avo rehetra izay tsangana nohatra ny fahalalana n'Andriamanitra. Ary fahatelo, mambabo ny hevitra rehetra anaiky an'i Kristy. Fisainana, zavatra rehetra tsangana nohatra ny fahalalana n'Andriamanitra, mambabo ny hevitra rehetra ao amin'ny saina anaiky an'i Kristy. Ao amin'ny saina zany no tena misy ady-goavana. Rehefa mandà ny sain'i Kristy tsika dia ilaintsika mampitovy ny fomba fisainantsika amin'ny fomba fijerin'Andriamanitra. Ny tena marina zany ny sekoly dia tokony ampiofana antsika anana fomba fijery sy fomba fisainana mitovy amin'ny fomba fijery sy fomba fisainan'Andriamanitra. Tsy afaka ho tanteraka ao anatinao ny fomba fisainan'Andriamanitra raha tsy manaiky iaina ianao ny fiainan'Andriamanitra. Ny fiainan'Andriamanitra dia miorina ao amin'ny fahamasinany. Eritreretony Andriamanitra nanangana an'i Jesosy Kristy tamaty tamin'ny fanahy amin'ny fahamasinana. Ny fitsanganan'i Jesosy tamaty tsy hoe koa hoe voninahitra ngeza be amin'ny fandresena ny herin'ny fahafatesana, fa fanahy amin'ny fahamasinana nanangana an'Andriamanitra azy tamaty. Noho izany misy fototra ny zavatra rehetra maneho an'ilay ity ivelany no tonga vokatra mampitapimbava sy mahavariana ary mahatalanjona. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra eto hoe ny fisainany tao amin'ny Kristy nahatonga an'i Jesosy, ny fisainan'i Kristy nahatonga an'i Jesosy nandresy tamin'ny adiny rehetra, satria manana fomba fijery Jesosy mifantoka amin'izay zavatra voaraina avy amin'ny ray. Efa nolazaiko teto fa nisy fotoana izy tadiavin'ny olona toram-bato fantahoan-tsain'i Jesosy eny amin'ny hazo fijaliana ny rendez-vous amin'izay ny olombelona fa tsy ho fato toram-bato mandrakizay zany izy. Ny tafiotra nanohatra azy fa zao ny zavatra tao anatin'ny saina, tsy ho faty an-drano zany ahako fa eny amin'ny hazo fijaliana ny rendez-vous, satria nahalala izy ny antom-pisiny. Rehefa ianao mahalala ny antom-pisinao dia azonao antoka fa tsisy zavatra mitrangy eto ambonin'ny tany manohatra anao ka lavo sy ampidaraboka anao na haravanao zany, satria fantatrao tsara fa miorina amin'izay zavatra nolazain'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Tsy mampaninona fa na mahalala tenin'Andriamanitra zaka tsy mifanandrify amin'izay zavatra sain'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny atao anatiko dia tadidio tsy hiasa mihitsy Andriamanitra. Romana 4:20 ny 9:2 zay no mahatonga ny apôstôly Paoly milaza. Ozy izy ny apôstôly Paoly hoe ary aza manaraka ny fanaony zao tontolo zao fa miova amin'ny fanavozana ny saina. Miova amin'ny fanavozana ny saina amantarinareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana no marina. Ao no mitoetra ny ady-goavana. Lokon'ny fiainanao dia mifanaraka amin'ny lokon'ny fisainanao. Ila mandresy eo amin'ny saina ianao vao andresy eo amin'ny tontolo misy ianao. Ary tandreo amin'ireo sakana rehetra izay mety mahatonga ny fo sy ny sainao tsy hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ao anaty ady sarotra. Misy ny sakana izay hita maso hoentin'ny tontolo rehetra izay mety hoe manohatra anao hita maso, fa mbola tehiteny aminao androany fa tsy sakana ho anao reny raha toka tafiorina tsara no fisaintsainanao hifanaraka amin'ny fisaintsainan'Andriamanitra. Hitanareo ohatra ny soavaly anankiray, misy soavaly anankiray zay nandritry ny 10 taona izy nifatorana tamina tady lavalava kely dia teo foana dia mandeha zany dia eo ihany dia tsy afaka dia eo amin'le dia nisy fotoana nitapahana le tady dia mbola miodikodina ihany le soavaly satria ny sainy voafetra eo amin'ilay toerana. Jesosy tonga efa nanapaka an'le tady atonga ny sainao voafetra fa efa nanokatra anao anina amin'ny sainan'i Kristy. Zay mahatonga ny Korintiana 2:2 ny andiny manomboka amin'ny 2 ka hatramin'ny 4:20 milaza hoe zay hoy sisy Paoly manana ny sain'i Kristy. Io sain'i Kristy io no ahafahantsika miditra sy mitsangatsangana ao am-pon'Andriamanitra lalina. Ary rehefa fantatra ao ny am-pon'Andriamanitra lalina dia mandresy ny ady sarotra foana ianao hatrany hatrany, satria lasa dingan'ireny amantaranao ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ilay fisehoana ambony kokoa hatrany. Hitanareo Joba rehefa niteny zay atahorako teo izy manjoa fa taiza le tahotra ny ainga ao amin'ny tontolo fisaintsainana. Tontolo fisaintsainana. Ary zany natonga an'i Jesosy vao nanomboka izy ndesaka tamin'ny mpianany dia ozy izy rehefa avy eo ny zavatra tsy maintsy omeko anareo vaovao be dia zao omeko anareo vava sy saina
zay tsy azo ny fahavalonareo resena na toerina mandrakizay. Luka 4:15 zany nolazain'i Jesosy. Noho izany Andriamanitra dia maika foana ny anova ny ao anatintsika. Zay mahatonga ny fanotronana manamboatra ny ao anatinao fa tsy maika anova ny eo ivelanao. Ny eo ivelany voafehiny ny ao anatinao fa tsisy ao anatin'ny olona feheziny ny eo ivelany zany. Ny zavatra tsara rehetra dia avy ao anatinao. Zany mahatonga an'Andriamanitra rehefa tonga izy namboatra ny Eva, Adama nasainy jerijery teny amin'ny biby fiompy fa tsy nisy nininona ho azy teny. Dikan'izay rehefa ianao miezaka mampiasa ny masonao hijery sy sasatra hisafidy zay verinao fa mety dia ho tapidalaka le foana ianao satria ampiasa ny sainao ionona amin'ny zavatra misy eny ivelany ianao zay. Fa ozy izy Andriamanitra le tena mety aminao tsy eny ivelany tadiavinao fa avy ao anaty avoaka le izy. Navoaka n'Andriamanitra ny tolatezany nasiana nofo solony voatongy Eva le nety tamin'ny Adama. Ny tena mety aminao mifanto amin'ny ao anatinao. Ny tena arena tsy eny ivelany fa ao anatinao tsy marety aika n'Andriamanitra. Raha fandresena ny ao anatinao dia andresy ianao zany. Alleluia. Raha faharesena koa dia ho resy ianao zany. Mijoro ianao manomboka androany. Fataro fa tsy raraka izany ianao mandrakizay. Manan'Andriamanitra mahery manohana anao ianao. Amen. Zay lazain'i Jesosy ihany ekena. Fa raha mbola lavo, raha ohatra ka ho lavinao, vitanao mandaa le feo hafa ao anatinao fa manaiky ianao ny ampitoetra ny feon'i Jesosy ao anatinao dia tadio zay lazain'i Jesosy ihany tsy maintsy mitranga afaranao. Misy olona eto androany ariva ho any ty takarivo ty indray no mbom-pionana hikarakarana momba anao. Ninina tontolo rehetra tsy mety eo amin'ny fiainanao hovahan'Andriamanitra zany amin'ny anaran'i Jesosy. Io aretin'io, io sakan'io, ao amin'ny tontolon'ny fisaintsainana. Za zao tamin'ny maraina tsy tafatsangana mihitsy. Tontolo vavolombelona aminareo tamin'ny maraina tsy tafatsangana. Tena reraka tena filasika. Vizana tena vizana. Tena henoko mihitsy hoe mbola ananaina via zany Andriamanitra. Nefa nomeny Jesosy ty lesona momba fisaintsainana ty. Dia hoy izay diso adresy indray satana. Satria za tsy maintsy mijoro hizara ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny zanak'Andriamanitra. Amen. Halleluia. Tena mitsotra aminareo fa miracle zao fijoroako eto zao miracle. Na zany feoko zany era miracle zany. Tena raha mitena hoe ohatry fa tena drovo mitsangana maraina ohatry zany tena fanina reraka vizana. Sa ovy ao avy ozy maintsy an'i Jesosy. Jesosy ohatrany tsy reraka avy mivelo vary nananditany etsy. Halleluia. Ohatrany nanompo anao no nandehanako tany Amen. Ty maintsy an'i Jesosy raha riva tsy maintsy mika mbola nahita anahy mika dondro raha mika mbola nahita anahako fa tena mbola mitsanga mipetraka ao an-trano ohatran'ireny raha mijery dia ohatran'ireny zombie ireny. Ohatran'ny tsy hita zany zay atao adiny roa talohany natongavana teto. Dia ozy maintsy mika mila miracle ho azy ao anatin'ny adiny roa afahako mitsangana hizaran'ny tenin'Andriamanitra. Vita miracle tonga eto amin'ny tsoro fahavolombelona. Halleluia. Hitanareo voasedra le afatra noho izany amboary koa tontolo fisaintsainanao. Indraindray ny sainao efa lasa lohan'le zavatra tian'Andriamanitra hitsy. Ohatra ameko ohatra ianao ohatra tsy tokony mbola hidofotra be any amin'le lalany eritreretin'ny sainao le izy fa ianao nefa mandefa melohan'le fisaintsainanao any amin'le vokatra eritreretinao sy amaritanao an'le izy amin'izay hitrangany eo. Fa raha mbola mijoro anao dia miteny hoe zao ninona zavatra mitranga hitany masoko tsy zany no marina fa zay lazain'i Jesosy ihany. Miova ny zavatra rehetra. Amen. Mety ny zavatra rehetra. Amen. Tsy maintsy mandresy mety ao anaty ady misafotofoto ny tafiotra fa tafita ihany Paoly sy ny ekipany. Amen sa tsy amen. Hitanareo miresista be mihitsy Paoly satria nahoana nanompo an'Andriamanitra izy tamin'ny fieritreretana madio. Obolany toko 7:20 ny 9 fa 7
amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tahaka ny heviny eo am-pony ihany ny toetrany. Hoy izy aminao mihinana misitokany tsy sitrany ianao. Ny olona anankiray zany dia tahaka ny heviny ao am-pony ihany. Ndao ny antsika hijery fa raha niteny Jesosy any Petera. Ny fotoana Petera nitenen'i Jesosy amin'ny Matthieu 4:9-7. Hoy Jesosy tamin'ny Petera. Fa izy niodina ka niteny tamin'ny Petera hoe makanesy ato ivoako ry Satana. Fa tafitohinana amiko ianao satria tsy misaina zay an'Andriamanitra ianao fa zay an'ny olona. Isak'izay misaina an'ny olona ianao fa tsy an'Andriamanitra dia fa tafitohinana ao an'Andriamanitra. Misaina eo amin'ny nofo zany. Hitanao ilay fipetraka ilay izy. Raha dinina zany zavatra natao amin'ny Petera dia zao io oloha io dia ozy izy Petera hoe sanatria. Ary Petera nanyitanila kely ka niteny mafy an'i Jesosy hoe sanatria aminao zany tompoko tsy ho aminao ohatrany hoe tiany zany Jesosy. Dia ozy izy Jesosy hoe raha za miteny zany tokony hiteny Jesosy hoe ndry Petera ianao faran'izay tia indrindra amin'ny apôstôly rehetrarehetra mba micomprendre tsara mihitsy hoe tsy tokony ho fateny amin'ny azy fitsaliana fa tena mba tia ty Petera ty fihetsepo. Fosy Jesosy nitanila kely dia niteny anivoaka ianao ry Satana fa tafitohinana amiko ianao satria tsy misaina zay an'Andriamanitra ianao fa ny olona. Nareo tontolo fisaintsainana eo zany tsika mila mametraka tsara ao anatin'ny sainao sy ny fonao dia mila mianatra ianao manao ohatrany hoe manao fanazarana ny sainao isaina zay an'Andriamanitra foana. Raha tianao zany ny fankasitrahan'Andriamanitra ho fiainanao dia misaina zay an'Andriamanitra foana. Ao tokantrano mety mikorotana ilay tokantrano manao ny ataony ampiasainy devoly le rangana le ramatoa ao an-trano. Fa zao manombo aza misaina zay an'ny olona. Ny olona misaina zay an'ny olona ao tokantranony dia zao mahatonga azy mitarenany any mpitandrina satria tsy mampidi-bola le rangaha, satria tsy eo akaiky manafosafo azy, satria tsy tonga tsony miara-misakafo hariva. An'ny olona zany. Fa le an'Andriamanitra amin'ny tokantrano, Andriamanitra malahelo an'le vato koa fa very izy satria brisé an'le fanekena teo anatrehanao. An'Andriamanitra zany. Hitanareo misy karazana fihetsem-pondra indray aporosian'ny devoly eo amin'ny nofo zay le hoe kristianina ara-nofo sy kristianina ara-panahy. Lasa mavesatra ianao satria le nofo no mitondranao eo am-pivavahana fa tsy ara-panahy izy. Anka na mitaky azy ianao dia fitakiana ara-nofo fa tsy misy heviny ara-panahy ny zavatra hoentinao eo anatrehan'Andriamanitra. Rehefa tena araka ny fanahy ny zavatra anankiray dia fisaintsainana ara-panahy no manetsika ianao. Lasa oneny ianao na tsy mety arany zavatra ataony fa tsy soreny ianao miatrika ny zavatra ataony. Le fahasorenana réaction eo amin'ny nofo, fa le alahelo am-panahy réaction ara-panahy. Azo ve mipetraka izy? Rehefa hoe misaina ny an'Andriamanitra ianao dia tadidio lasa onena mpanoty ianao dia lasa ampiasain'Andriamanitra ao anatin'izay toetsaina sy toe-po anananao zay mba ho fantsona hanova ny hafa ho an'Andriamanitra. Zany natonga an'Andriamanitra zao teny tamin'ny Petera hoe tsy misaina zay n'Andriamanitra ianao dia lasa Satana tampoka teo. Zany hoe Satana zany napiditra saina tao amin'ny Petera, ampiasa ny fihetsem-pon'ny Petera amily lalana hiperturbe ny mission an Jesosy tsy ho tonga mpamonjy hitondra ny famonjena amin'ny azo fijaliana. Dia ozy Jesosy anivoaka ianao ry Satana. Hitanareo zany ny tokony hananan'ny kristianina. Ny kristianina dia tokony olona isaina zay an'Andriamanitra foana. Présent ara-panahy foana ny ao anatinao. Tonga dia omen'Andriamanitra anao fahatsolom-panahy afaka hamantatra ny zava-misy rehetra mba tonga anao tsy ho raraka ao anaty ady. Fa ny akabiazan'ny kristianina dia tafapetraka eo amin'ny nofo daholo. Zay ny mahasarobidy ny zavatra toriana sy ny fampianarana voarainao. Satria raha sanatria ka mampidina anao eo amin'ny nofo le fomba fievitra ao anaty fitoriana dia atonga anao vesaranota tsy afaka tena hiaina sy hivelatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra malalaka. Tsy ahafahanao tena mifandray amin'ny fankasitrahan'Andriamanitra satria
ninona nataonao dia mbola eo amin'ny nofo ihany, tena mbola teo eo amin'ny nofo ihany. Za kosa aloha Andriamanitra tena ohatran'ny hoe te hiado amin'ny tenanao zany foana ianao. Andramo anie, andramoko izao fa tsara Jehovah. Manombo manokatra ny fonao amin'izay, ny aina tsotra. Ataovy ohatry ny ao anatin'ny sainao sy ny fonao ny zavatra teneninao. Manombo miala kely eo amin'io nofo io fa mba mampanekeny ao anatinao hiaina amin'ny ara-panahy amin'izay. Dia ho hitanao fa azo ain'Andriamanitra hanotrona anao. Misy karazam-panotronana tsy takatry ny saina ary mirakla misy. Mpiry rentsika nandre dokotera teto ny Lazara zao teny dokotera ny teny ka tena mahagaga ny kanao hatrany andafy natraiza dia zany foana ny zavatra ataon'Andriamanitra. Ary le izy tsy hoe resaresaka hoe namanana foto fa misy profo tsara ara-dalàna ny zavatra ataon'Andriamanitra. Aseho ny tompo mihitsy ny profo ara-tsiantifika ny fisiny eo amin'ny fiainan'ilay olona sy ny fiarovany azy. Teteny aminao androany ovay ny fomba fisainanao. Ataovy manomboa tsy miezaka intsony mamikitra amin'ilay prinsipa mahazatra. Mafy be izy zay le fiarovana avo. Toy izy Andriamanitra mila milatsaka ianao. Hozy izy rahalahy teto izay hoe raha vao ianao mihevohevo izy dia ahetry ny ariva itsiny. Le antony le fanetrena nefany tsy hoe sanatria fanombana fa fanovana n'le toe-po tsy toka eo amin'ny nofo fa hiantehitra amin'Andriamanitra. Ny sarobidy indrindra amin'Andriamanitra dia ny fahitany ianao miankina aminy, mahatoky azy miankina amin'izay lazainy ary mijoro amin'ny sitrapony. Vitan'Andriamanitra ny tombondray latsinainy tonga amin'ny fotoana hoe afaka eto amin'ny fanatrehana le izy mbola nijerena mbola atao ihany. Tsy taiza tato moa isa teto amin'ny tenda anglais manko ty koa misy tonga dia afaka le izy ny Zoma androany maly sa androany tsy tadidy fotsiny fa tonga dia afaka. Amen. Rehefa ianao zany tratran'Andriamanitra amin'ilay toerana anankiray misy ianao io hoe mino ianao tsy voatery hoe tonga dia eo amin'ilay fotoana anaovana il'izy eo no eo iny dia misy faharetana kely izahany toetranao fa tsy hoe kory tsy niaino anao izy. Dia iny le exercice na fisaintsainana amin'izay mampiasa saina. Amen. Iveriny eo amin'ny volonté n'Andriamanitra. Rehefa manafika ianao ny devoly zany dia ao amin'ny fisaintsainanao izy aloha mandresy. Te handresy ny fisaintsainanao izy alohan'ny azahoany ny fiainanao. Ka ny vavaka voalohany dia tadidio tsara, vavaka avy ao anatinao. Vavaka ny ao anatinao Andriamanitra. Za zao rehefa mivavaka dia haiko tsara mihitsy ny androana zao dia mahatonga na zaran'io tena ny ainako le izy. Tompo mbola havita avy ahy hijoro amin'ny fanatrehanao androany dia malahelo an'ilay fotoana eto ahako dia miteny hoe Jesosy tena tsy vitako zany tsy zaran'ny teninao zany. Vavaka ako tena henoko mihitsy ny baloty tena ohatran'ireny le olona mamo reny. Jesosy tena mbola havita hijoro ve za androany. Dia tonga le révélation fisaintsainana ao amin'ny saiko mila mitahiry ny fietretana madio mba hahatonga ny finoko tsy ho vaky dia voatahiry ny finoana. Dia ny eritreritra madio zao ny mbola vao amroa marary mafy amin'ny roa mbola vao amin'ny roa zao mbola afaka adiny roa mbola misy malalaka loatra zany ranao zavatra Andriamanitra. Profo ohatra mampiresaka azy mijoro eto androany ohatran'ny hoe zavatra tsy nisy le izy zao mijoro zao tena mijoro ara-dalàna tena tsy hovembena tsy fanina tsy maninona ndaontsika itiatarana mafy an'Andriamanitra. Halleloja. Ka le izy mila vonontsika isan'andro mametraka ny ao anatintsika hifanaraka amin'izay lazain'Andriamanitra. Mitsangano amin'ny toerana misy ianao zao tsika hivavaka eo anatrehan'Andriamanitra. Ofafainy amin'ny lanitra ny tananao dia mitenena amin'Andriamanitra. Tompo avaoziko ny saiko, avaoziko ny saiko hifanaraka amin'ny sitraponao. Fanamasina hoeto Tompo, hoeto amin'ny fanahy fahendrenao mba ampitoetra ireo teny fiainana rehetra ho tonga vavolombelona mamelona ny ato anatiko. Esory ireo tontolo rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao Andriamanitra.
zay mety salobona mahatonga ny saiko tsy afaka tena anjakany teninao ka ilaza fahamarinana mifanaraka amin'izay teny tena atao boko tianao ambarako sy aloako ny vavako. Ny fotoana izay indray mavesatra